La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Na inona ambara na inona lazaina ny tsy fisiany fifampitokisana intsony eo amin'ny samy malagasy ny fototry ny krizy misy ankehitriny ireo fomba nandaliana ny lalam-pifidianana sy ny fanehoan'ny solombamoaka miisa 7 no porofo mivaingana amin'izany tsy fisiany fampatokisana izany intsony anatin'izay tsy fampitokisana izay nefa no tsy maintsy anatontosana fifidianana izay ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny andin'izay arahana ho anaty matoan-dahatsoratra Arsona Yandry. Tsy ampy fampahafantarana ny mpisehatra rehetra sy ny fiarahamonina mahakasika ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny andraiky ny tsirairay avy. Tsy hita soritra raha ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena ny politika mazava ataon'ny fanjakana malagasy. Eo amin'ny maresaky iraisam-pirenena any Turkia nisy ny didy navoaka amin'ny fanjakana androany nandroaka fonksionera 8 sy iray alina mahery izay nisokajian'ny fanjakana ho tafiditra ao anatin'ny tambazotra mpampiororo. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ity alady alina ity. Nanomboantsika ny vaovao na inona ambara na inona lazaina ny tsy fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny samy malagasy ny fototry ny krizy misy ankehitriny ireo fomba nandaniana ny lalam-pifidianana sy ny fanoheran'ny solombavam-boaka miisa 7 no porofo mivaingana ny tsy fisiany izay fifampitokisana izay ao anatin'izay tsy fifampitokisana izay anefa no tsy maintsy anatontosana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena ny antsipirin'izay ary. Na tonga ny vahoaka idina an-dalambe ny fomba nentin'ny mpitondra HVM manam-pandaniana ireo volavolan-dalàna fizoro ifeny fifidianana satria ilay antenimieram-pirenena no heverina ho lapan'ny demokrasia very anarana ho lapan'ny kolikoly. Tsy vitan'izay ihany fa lasa fitakiana ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena ilay fitakiana an-dalambe. Niara-nirongatra tamin'ny UHQ ny fitandrisan'ny vahoaka izay niaretany tao anatin'ny 4 taona nitondran'ny HVM toy ny tsy fandriam-pahalemana, ny fidanganan'ny vidim-piainana, ny ady amin'ny fandrobanan'ny tany, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny arim-pirenena. Teo dia teo ihany koa ny afitsok'ny mpitondra mahatonga izao fahoriam-bahoaka izao amin'ny tsy fanarahan-dalàna, ny fivarotana tanindrazana, ny kolikoly avolenta, ny fanjakan'ny tsy maty manota, ny fitantanan-draram-pirenena ananan-kavana, ny tsy fanatanterahana ny teny nomena sy ny fanambina petraka, ary eo dia eo ihany koa ny fampiasana ireo herim-pamoretana. Izany rehetra izany no olana amin'izao, tsy mbola voavaha. Tsy izay kolikoly tamin'ny fampandaniana ny lalam-pifidianana ihany, izay tsy hita izay tohiny sy ny farany araky ny tokony ho fanenjehan'ny lalàna. Mbola tsy mitsahatra ihany koa anefa ny fampisehoan-kery, ny fandokafatena izay efa fanao hatr'izay. Modina adino sy tsy tsapa fa izay no hitakian'ny vahoaka ny fanovana amin'ny hoe fampiarana ny tena fanjakana tan-dalàna, ny fitondrana tsaran-tantana, ny fangararahana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanafonana ny tsy maty manota. Ao amin'izany rehetra izany no tsy maintsy hiatrehana ny fifidianana. Koa dia mbola mila hovana tokoa ny fidongitseza amin'ny famahana ny olana, ny tsikombakomba ratsy, ny fampandaniana sy fampiasana ny olom-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ho an'ny antoko. Tsy mety miala ny aya amin'ny fanahiana valifaty sy fanaovana antso-jay, dia mbola misy hatrany ireo tsy maty voalavo an-kibo, ka ilaina marina ny mbola hijoroan'ny vahoaka malagasy, indrindra ahifidy amin'ity indray mitoraka ity, tsy hiverenan'ny olona sy ny olana toy izao mitranga eto amin'ny firenena izao, koa mahaiza mifidy. Nandritra ny fandarana ankitsipota amin'ny zoma alina teo nanambaran'ny solombavam-boaka mpanohana ny HVM Randriamahefa Henri Charles fa tsy ilaina ny fanaovana sony sy ny ampahafantarana ny vahoaka malagasy ny fifanarahana politika tsipaka izay kosa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena araka ny nambaran'ny Razafindrazaka Fleuris avy amin'ny Mijoro Mandroso. Nantsipirin'izay. Mikasika ny io ataontsika hoe ny
akory politika voalaza ny ao amin'ny fitsaranaavy lalam-pandroe na araka ny didy zay navoakany ao anatin'io ane mikasika ny akory politika io tsisy mihitsy a filazana ary miombokevitra tamin'ny namana filoha lefitra ny antenimieran'olona taloha monsieur Galeta tsisy mihitsy filazana hoe akory politika signé tsisy n'izany eo fifanarahana politika ka ao anatin'io zany a le fifanarahana zany a miafina tsy mazava fa be da be zany lalana azo atao ao anatin'io mety miaona le olona na tsy voatra voasony ary mety miaona ny ataontsika hoe ny filohana toky lehibe eto miaona amin'ny filohan'ny republika dia fanaraka any izy zay mihitsy ve nangatany SSC tao anatin'ny ka tsy voalaza eo ka tokony lazainy eo hoe akory politika signé tsisy an'izany eo amin'io article amin'io article 14 io tsisy an'izany eo fa de hoe akory politika ao anatin'io ny zavatra mahagaga sy mahatalanjona dia zao hoe io foana ny olana ny firentsika hoe non signé écrit non dit verina amin'ny tantara dia hoe tany amin'ny Dakar 1 Dakar 2 zay nampifanandrina ny filoha anankiroa Ravalomanana sy Dede Ratsiraka rehefa miverina ny Dakar dia hoe tokony atao ny ré des comptes ny PV ny vokatra ny fividianana kanefa ny zavatra hafa nataony io filoha Ravalomanana efa tonga taty zay koa zany mampitarika hoe reny accord signé daolodolo tamin'ny fotoanan'ny Tetezamita Maputo 1 Maputo 2 tany Addis Abeba tao Pretoria sy ny sisa ina zavatra vita mbola mandangaranga ihany ny folo anankiray dia hoe zay tsy hiditrao zany hoe zao hoe ny écrit sy ny non-dit ny signé tsy ny signé tokony tsy zay le zavatra tokony fotoposana atsatoka amin'ny isam-batan'olona isan'ny tolo fanjakana isan'ny mpanao politika fa dia hoe les bonnes volontés zay tena manainga mavisatra manainga ampanajana manainga ampatsahivana hoe tokony fitiavana tandrazana marina fa tsy lalaovina ny am-bahoaka tsy lalaovina ny fiainam-bahoaka dia hoe ajao ny lalàna ary mampanaiky hatram'izao fa mampanay zay dia hoe raha io ny misy mbola vozao mbola tsy miditra kory anatin'ny propagandy mbola anatin'ny hoe aiza le vola feny sa tsy feny le vola anaovana fividianana dia fa hoe ina nge nisy accord hoe ny accord nge tsy voatery hoe signé aminay ohatra ny tsy fantatsony ny accord dia tsy maintsy mifara atrany amin'ny fanaovana soni na accord inona na accord inona arahinao amin'ny talata ho avy izao amin'ny roa ratolakano famerenana izay fandarana ankitsipo izay fa lafo mavao hafa kosa indray dia manomboka miverina indray ny tsy fanarahan-dalàna eto Antananarivo renivohitra ankehitriny tsy voahaja ny fotoana izay ahafahan'ny sarety miasa eo ihany koa ny vezivezen'ireo fiara vaventy ary feno mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana Henri Florent miverina tsikelikely ankehitriny fivezivezen'ny fiara vaventy sy ny sarety amin'ny atoandro eto an-drenivohitra raha ny fandaminana izay efa nisy teo aloha misy ny fotoana izay nafahan'ny sarety mivezivezy amin'ny andro atoandro tsy voahaja ankehitriny io fotoana io fa samy manao izay mampety azy ireo mpitondra sarety sy ny fiara vaventy mifanilika andraikitra malohana fivezivezen'ny camion ny eo anivon'ny commune sy ny mpitandro filaminana tsy hita ny vahaolona maharitra izay iraisana momba ny sarety dia torak'izay ihany koa ny sarety efa misy arrêté municipal momba an'izy io mifandaminana amin'ny ora fandehanan'ny sarety sy ny toerana azo andehanan'ny sarety etrefy eto Antananarivo misy sarety amin'arivo neto amin'ny fitarivo nga masarety eto rehefa mipetraka amin'ny fandaminana dia tokony tsolana io efa nalamina ne io fa le sarety mihitsy indraindray manao be loha rehefa betsaka sarety nampidilina forera teto zay fa tsy mety fay le sarety zay le tenekeo le toetsaina foana ao mahatonga an'io manaraka io mba le camion dia ny camion
io a tsy dia ny commune urbaine Antananarivo loatra no tokony andraikitra amin'ny an'izy io fa ny irana amin'ny ministère ny sécurité publique ka efa samy tokony andraina andraiky ny daholo ny tsirairay amin'ny fanasaziana raha ilaina fampafantarina ny olona raha ilaina amin'ny fivezivezen'ny ny fiaravavety eto Andrenivohitra zany fa ny olona raha dia zao tsy afeniny fa ny fiaravavety rehefa mandeha miteto dia misy mpitandro filaminana ao amin'ny loha eo anatiny eo dia mpitandro filaminana koa manaka anazy mpitandro filaminana tsy anakina mpitandro filaminana dia mandeha ho azy fotsiny le izy. Amin'ny fitombon'ny mponina sy ireo mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana tsy misy tsony ny lalina ho an'ny mpandeha tongotra ankehitriny. Na eo aza ny fametrahany ao anivon'ny komina ny lamina tsy voaja nefa izany. Tsy misy ihany koa ny fanaraha-maso avy amin'ny komina manoloana ny lamina efa napetraka. Hany ka miteraka fitohanana eo amin'ny fifamoivoizana eto sy eroa. No atao ka le fandaminan'izay nefa dia ilana ny atao hoe ny volonté an-tsirairay angamba fanekeny tsirairay nakateraka le izy fa ny olana amin'io zany dia zao hoe zahay atao amin'ny commune urbaine Antananarivo efa mametraka hoe mba asio lalana ho an'ny mpandehana amin'ny trottoir satria mafy loatra le fahorian'ny malagasy tena mbiakoditra menina ny olona ary rary ny olona raha menimenina ny rary ny olona fa satria ny lalan'ny tomobile lasa feno mpivarotra satria tsy manaiky an'izay fandaminan'izay tsika fa mitsotra be ny hoe eto nareo mivarotra tsy mihoatra ny nareo dia malalaka ny lalana. Tsy amparaka izany ny fanaraha-maso sy ny fandaminana avy ao anivon'ny tanàna. Tokony nisy ny fandaminana petraka. Eo ihany koa ny tokony hananana politika mazava amin'ny fitantanana ny tanàna, indrindra fa ny fifehezana ny fifamoivoizana sy ny tsena amin'ny sisin-dalana. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia tsy ampy ny fampahafantarana ny mpisehatra rehetra sy ny fiarahamonina mahakasika ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny andraikitry ny tsirairay manoloana izany. Tsy hita soritra koa raha namarany firaisamonim-pirenena ny politika mazava ataon'ny fanjakana malagasy. Fanadiny Fizao Rafaly. Fanolanana zaza tsy ampy taona, fikasihan-tanana, fivarotantena ny ankizy sy ireo karazana fanararaotana rehetra. Zary tsy mataitra ny fiarahamonina intsony ankehitriny, ny fisian'ireo tranga ireo sy ny fampitana izany amin'ny fampahalalam-baovao samihafa raha nambara ny fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena misehatra eto amintsika. Antony ilana ny fampahafantarana ny mpisehatra rehetra, isiny ny fiovana fomba fijery mikasika ny herisetra, indrindra ireo mianjady amin'ny ankizy. Misy tolérance sociale ohatra ny fanavavotana mamafaty amin'ny ankizy. Lasa ohatra tsy lava-pahamehana zany izy eo amin'ny mpisehatra rehetrarehetra. Zay zany nisy hoe tena mila ovaina mihitsy zay fomba fijery zay zany manoloana ny fanavotana mamafaty atao amin'ny ankizy. Dia tsy movamova zay asa zay satria ny rehetrarehetra mihitsy zany mila miova ny fomba fijery ny atao hoe fanavotana mamafaty. Manomboka hatrany amin'ny ray aman-dreny hatrany amin'ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly, hatramin'ny mpitandro filaminana mazava ho azy, hatramin'ny mpisehatra eny anivon'ny fiarahamonina rehetra. Dia mila fantatra zavay koa inona no tokony atao manamoana ny lalàna mifehan'izany. Ankilany raha nambarany fiarahamonim-pirenena nanaovana fanadihadiana, matetika ihany koa no very anjavony ny fitoriana sy ny ezaka nataony sehatra tsy miankina noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana. Ny hatramin'izay dia manjavozavo satria toa lasa very anjavona le izy. Fanjakana tokony hametraka politika mazava amin'ny fahinan'ny zaza manoloana ny herisetra ka izany tokony arahana miasa eo amin'ny fanjakana sy ny société civile satria lasa miravoravo tanana fotsiny. Tokony accentuena na hoe atao mihamafy ny lalàna mifeha sy ny manafay ny olona izay manao herisetra amin'ireny sy ny zaza. Iraisan'ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny herisetra miasa eto amintsika ny filazana fa ny fanabeazana sy ny fampahafantarana no fitaovana mahomby ahafahany rehetra miady amin'ny herisetra, indrindra ny mianjady amin'ny ankizy izay marefo ary tsy tokony andraikitra amin'ny fihetsika ataony araka ny lalàna. Voakasika betsaka amin'izay ny mpitandro ny filaminana ary tsy ireo izay misahana ny zaza tsy ampy taona ihany. Tamin'ny tsy herinandro ity nisy ny fanofanany ny fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena Equipa de France anjehana mpitandro ny filaminana tetsy Antanimora ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin'izay ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy izay. Amin'izao atsika izao kosa indray dia mandeha ny tsena ny lamba firakotra mafana amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Mahalafo hatrany amin'ny 10 isan-kerinandro ankehitriny ireo mpivarotra ny Koety moa ny tena be mpanjifa indrindra hoy izy ireo. Miantarandriana.
lamba firakotra mafana bodofotsy ireo indray no mameno ny tsena amin'izao vanim-potoana andririnina izao. Mitombo ny lafo no arina ny taon-dasy ary mahatratra 500 isan-kerinandro izany hoy ny mpivarotra bodofotsy ankehitriny. Samy manana ny paikady entana andafosana ny entana mivarotra tsirairay. Ankoatra ireo varotra mipetraka, misy ihany koa ireo mpivarotra misafidy ny mitondra ny bodofotsy mandehandeha tahaka ireto fianakaviana iray ireto. Mitety zay mitety ohatra hoe tanàna manodidina ny tanàna riviany zay fa zay tsy hoe boaka paritra zay zao rehefa isan'andro miala ao tokantrano zay ambalo dia mahavita lalana eo amin'ny keliny eo amin'ny 20 km isan'andro dia indraindray zay mahavita 40 dia amin'ny 5 zay na amin'ny 4 zay mody atrano za fa tsy mahazo mijanona rivo zay. Hitanao le hoe mitety mahatonga anay mitety zany mety le olona le nandehananay efa mahazo dia voatery zay tsy maintsy mitety tanàna hafa toerana hafa satria misy koa olona mila an'io any amin'ny toerana hafa any. Ny Couette friperie ankilany no be mpanjifa indrindra raha oharina amin'ny bodofotsy vaovao hoy ny mpivarotra. Antony ny vidiny izay midina hatrany amin'ny 10 noho ny vidin'ny bodofotsy. Karak'le izy zany misy tany hoe maivana dia misy mazefatra dia misy manify. Tony zao 75 dia tony koa 75 le maivana tony dia tony ngeza be tony izy le 100 000. Tsara indrindra zao any amin'ny 250, 225, 200 tsara indrindra amin'ny Couette. Ny balle vakina ve? Efatra balle, 10 balle. Dia lany ao anatin'ny firy? Roa andro ihany zany dia lany. Ohatrina zao balle? 2 millions, 1 million 750 iray amin'izay. Maina ny andro, rehefa maina ny andro dia tsy mandeha ny Couette, dia rehefa tsy maina ny andro rehefa mangatsiaka dia mandeha. Ririnina zao maina be ary ny andro tsy hitako hoe dia tsy mandeha zao rehefa maina ny andro. Rehefa mangatsiaka zao ny andro dia mahalafo zay dia tena mahalafo. Dia lafolafo? Ie dia lafolafo rehefa manana dia tsy mahitsy. Vita avy any Inde ny ankamaroan'ny Couette sy bodofotsy amidy eto andrenivohitra. 4 ariary ka hatramin'ny 2 ariary eo ny vidin'ny bodofotsy miankina amin'ny kalitao sy ny ateviny. Fotoana ny dokavarotra indray sika izao aorinan'izay no atatsika ny mahakasika ny fifanana aiady taekwondo izay natao tetsy amin'ny gymnase couvert an'Ankorondrano. Io ihany koa ny 4e manche ny championnat de Madagascar slalom Lekimoly izay natao teny Bevalala. Rehefa avy eo ary. Ho fankilazana ny 18 taona nitarika hira ambulance atmosphérique event manolotra ho anao cabaret concert goavana hira nitarika ireo hira napalasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny dôme Ankorondrano baf 20 000 ariary ary 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadanonazy hira ambulance ao amin'ny dôme Ankorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 7 alina banoana Cool TV Cool FM. L'association Drôle de Dames vous présente le Festival des Baleines à l'île Sainte-Marie Madagascar du 12 au 15 juillet 2018. Venez profiter de 4 jours de fête et découvrir les baleines. Au programme, foire exposition, défilé carnaval, soirée concert, animation sportive, trail, VTT, beach soccer, course hip-hop, découverte de l'île, projection de films, conférences et programmes pédagogiques. Et surtout, des sorties baleines. À ne pas rater, Festival des Baleines du 12 au 15 juillet 2018 sur l'île Sainte-Marie. Pour plus de renseignements, visitez www.festivaldesbaleines.com. Sponsor officiel, Telma. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Tonga zao ndray eto amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny anoizantsika ny vaovao moa dia totosa androany ny fifaninana EAD Taekwondo izay nikarakarain'ny club AATKD tetsy amin'ny gymnase couvert na Korondrano mpandray anjara maro moa ny tonga namaly ny antso teny toerana Henri Florian. Totosa androany tetsy amin'ny gymnase couvert na Korondrano ny fifanitsanana taekwondo nokarakarain'ny club AATKD nafanatanteraka ny hetsika ary mpandray anjara maro ny tonga namaly ny antso ny anjara nivoaka tao anatin'ny club valo. Ty androany ty zany dia compétition KD misy zany notombohan'ny taekwondo teto Madagasikara zany hoe tao amin'ny champion misy ny club voalohany ka ity androany ty dia fanikafana fanombohana ny fankalazana club AATKD afa-po satria misy eo amin'ny 100 mahery eo zao ny mpananjana androany tamin'ity androany ty. Ny furoborobo Gasikara ankehitriny na eo aza ny olona maro samihafa. Taekwondo miroborobo foana amitoy afahanay manao le détection le zany tokony hiakatra any amin'ny équipe cadet junior atoato izy championnat le bébé kokoa dia afahantsika mijery faritra fotoana zay efa nanantinantina an'le 7000 licenciés dia nisy fotoana moa ohatrany somary natolotolo kely le taranja fa zao izy arakitanareo zao fa manomboka miverina tsara atoato angamba efa azo équipement raitra dia afaka mitovy amin'ny nivelany ohatrany taloha ihany. Miroborobaka ankehitriny ny taranja taekwondo ary maro ireo tanora ireo ankizy miandamby ambavy no mandray anjara ao anatin'ity aiady ity. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia mifarana androany slalom 4e manche championnat de Madagascar slalom Likimoli izany karakarain'ny club MSA izay natao teny Bevalala tery ny fitin'izay izay etiny Henri Florian. Ny faranandroany alahady 20 jolay ny slalom 4e manche championnat de Madagascar izay nokarakarain'ny club MSA natao tao Bevalala ary ny ampitondray ny anarana hoe slalom Likimoli. Nafotaka tokoa ny lalao ka nivoaka mpandresy tamin'izany Itsiory avy amin'ny club FMMSA izay nanamoro ny Peugeot 106 nanarany Mika avy amin'ny club TMF nitondra ny Citroën C2 ary Teddy avy amin'ny club FMMSA nanamoro ny Ford Ranger. Faly ary afa-po tanteraka ny mpikarakara tamin'ity lalao nototaizany omaly sy androany ity. Ho arahantsika amin'ny fandarana mekamaky na narobio avy izao ny andinindininy makasika ity fifanitsanana slalom 4e manche championnat de Madagascar izay karakarain'ny club MSA tatao tao Bevalala ity. Eo amin'ny maresaky raisam-pirenena izay hatrany dia any Turquie kosa indray dia nisy ny didim-panjakana nivoaka androany nandroaka fonctionnaire valorivo sy rayal mahery izay nisokajiny ny fanjakana tafiditra anatin'ny tambazotra na Pampiorory fanalidina. Fandroana faobe any Turquie namoaka didiny fanjakana turka androany nandroaka fonctionnaire 2.7 sy valarivo sy rayal. Mpitandron'ny filaminana no maro anisa amin'izany 7 ireo polisy 4 ireo miaramila 10 ny mpiasan'ny ministeran'ny fitsarana ary manodidina ny 500 ireo amin'ny ministeran'ny fanambeazana any an-toerana. Hita tao amin'atiny io didy io avokoa moa ny anaran'ireo olona rehetra ireo raha ny fanazavana azo devoapanga no raitsy kombakomba tamin'ny fanongana mpanjakana nandamoka ny volana jolay 4 ireo rehetra ireo ary voasokajy ho Pampiororo ihany koa ka nogazana hatramin'ny passeport ary tafiditra anatin'ny lisitra mainty amin'ny fitadiavana asa. Fikambanana 12 gazety 3 ary fahita lavitra ray ihany koa no tsy maintsy nakatona tao aorian'ny voan'io didy io. Ankilan'izay kosa nefa dia olona 770 izay noroana tamin'ny didy teo aloha no naverina amin'ny toerany. Raha ny totalben kosa dia tafiakatra rayetsy mahery ireo voaroka nanomboka ny volana martsa 2024. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma fodalo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.